Ampifaliana trano no iarabako antsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fiadanan'Andriamanitra no tononoko aminao sy ho amin'ny ankonanao ary miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao. Amin'ity androany ity dia hitondra fampahirezana manokana ho anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary manasanao alohan'ny andrenesantsika izany araka hivavaka. Raha eo dia misaotra betsaka anao izay ny amin'ity fotoana androany mahafinaritra sy sarobidy izay nomena ho anay ity satria ny famindraponao ary ny fitiavanao no tsy nahalandritra anay. Ka dia misaotra anao izay raha atao aminao andre ny teny sy ny fampahirezana omena ho anay androany ary mivavaka mba tsy hiverina foana any aminao izany. Aoka mba tena ahitany fo afaka hitoerana sy hipetrahana amoazana izany teny izany ao amin'ny tsirairay avy rehetra. Dia mangataka anao ihany koa mba ianao ny ampiteny ametraka ny teny rehetra ao am-bavako mba hitenenako sy hanambarako araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ho voninahitry ny anarany irery anany ho anaovako izany vavaka izany sy ametrahako feno izao fotoana izao. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay omeko anao androany dia Joda 1:20 sy 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa ianareo kosa ary malala dia ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ho Fanahy Masina ary tehirizony ny tenanareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra miandro amin'ny famindrapon'i Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. Amen. Ny lohateny n'izao fampahirezana izao dia hoe Miezaha ny handroso, Miezaha ny handroso. Satria araka ny tenin'Andriamanitra dia hoe ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra. Ny tompon'andraikitra voalohany indrindra ry hava malala ny amin'ny fandrosoanao dia tsy ny hafa fa ny tenanao ihany. Ny tompon'andraikitra ny amin'ny fandrosoanao dia tsy ny hafa fa ny tenanao ihany. Na ny ara-nofo izany na ny ara-panahy fa indrindra no lazaina eto dia ny ara-panahy. Amen. Izany hoe voalohany indrindra izany dia samy tompon'andraikitra ny tsirairay avy rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Raha te ho any an-danitra ianao dia aza miankina amin'ny hafa. Raha te ho any an-danitra ianao dia manaova ezaka, safidy io ry hava malala. Tena mila manao ezaka isika amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra izay miasa ato anatintsika, izany hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomen'Andriamanitra antsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra, hoy Joda hoe ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra. Ataovy, tena famporisihana izany hoe mba handrosoana, fampahirezana mihitsy mba handrosoana, ataovy izay handrosoanareo. Na inona izay ezaka rehetra ataonao na hoe ny amin'ny toerana misy anao dia tena lazain'Andriamanitra mihitsy hoe ataovy izay handrosoanareo. Na efa mandroso ary ianao dia ataovy izay mbola handrosoanao hatrany. Na hoe na amin'ny toerana inona na amin'ny toerana inona misy anao, na mikisaka ianao na mandady ianao, fa ataovy fotsiny izay handrosoanao amin'ny finoanao masina indrindra. Mila manao ezaka izany zasy ianao mba hitomboana amin'izany finoana izany. Ary ny tokana irery ihany izay afaka manampy antsika amin'izany dia tsy isa fa ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia mpampahery. Izy ilay mpanampy antsika amin'ny fandrosoantsika, izy ilay mpanampy antsika isan'andro amin'ny lafiny rehetra, izy ilay mpanolo-tsaina antsika amin'ny lafiny rehetra. Amen. Ary tena misaotra an'Andriamanitra isika fa tsy hoe ny tenenin'Andriamanitra fotsiny tsika ataovy fa nomeny antsika ihany koa no enti-manana. Amen. Eto amin'ny 9:7 Joda 1:7 dia mivaky toy izao koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe: ry malala, raha manao izay zotim-po rehetra hanoratra aminareo hilazany amin'ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery hanoratra aminareo hananatra mba hiezahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Mba hiezahanareo mafy hiaro ny finoana
izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Amen. Araka ny tenin'Andriamanitra io dia notolorana finoana izasy ianao, izany hoe efa nomen'Andriamanitra finoana izasy ianao. Ary indray mandeha monja araka ny tenin'Andriamanitra, indray mandeha monja izay voatolotra ozy izy indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Amen. Sady voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy izay handrosoanareo, ary koa hoe hiaro ny finoana izay efa voatolotra anareo indray mandeha monja. Izany hoe sady tokony hiaro ianao le finoana izay efa nomen'Andriamanitra anao, no mbola ihany koa ianao tokony hanao ezaka handrosoanao. Amen. Tena zava-dehibe izany satria araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hébreu 1:2-9 dia tena hoe io finoana io no azahoantsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, satria izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino. Tena takian'Andriamanitra le finoana. Tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mpamaly soa an'izay mazoto mitady azy. Amen. Mila manao ezaka zasy ianao. Tena pahirezy mihitsy ny tenanao fa tompona andraikitra mifandrosoanao ny tenanao voalohany indrindra fa tsy ny hafa. Ary Andriamanitra dia manome anao ny fanahy masina ho mpanampy, ho mpampahery ary mpanolo-tsaina. Izy vonona mandrakariva. Tena hoe rehefa mitady azy ianao, rehefa mazoto mifandray aminy ianao, dia eo mandrakariva izy. Amen. Tena tsara ry hava malala ny miara-mivavaka amin'ny hafa, tena tsara ny mangataka vavaka amin'ny hafa, na manenjika fotoana etsy sy eroa. Fa voalohany indrindra mampandroso dia tena fahitan'Andriamanitra anao mangingina. Le fahitan'Andriamanitra anao mangingina dia tena misy lanjany lehibe tokoa. Le fahitan'Andriamanitra anao mangingina na le ao amin'ny efitranonao dia tena misy lanjany lehibe tokoa. Izany hoe Andriamanitra dia tsy mijery antsika aloha voalohany indrindra izy miara-mivavaka aminao, fa ianao aloha ny jereny. Nitakiny aminao dia le cœur à cœur aminazy, na le hoe ianao sy izy aloha. Amen. Raha misy moa ny modely tsara hoe jerentsika voalohany indrindra amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'izay fitokanana amin'ny ray izany dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany dia tena mandeha izy misitaka na dia teo raha mission ireo olona raha mandinika isika dia ny hoe nitady azy ny vahoaka, ny mpianatra nitady azy, kanefa izy tena nisitaka nifandray tamin'ny ray, makany an-tendrombohitra, makany an'efitra, tany foana hivavaka, mifandray amin'ny ray, lavitry ny mpianatra, lavitry ny olona. Dia tahaka izany koa zasy ianao. Mba tena hisafidy voalohany indrindra, mba hisafidy le ao amin'ile efitrano mangingina. Amen. Le cœur à cœur amin'Andriamanitra. Za tsy miteny hoe ratsy le fiarahana mivavaka amin'ny hafa, fa tena nantenako raha dia tena mitaky amin'izany koa. Tena mila izany ihany koa. Fa voalohany indrindra ho tena zava-dehibe dia fahitan'Andriamanitra anao amin'ilay mangingina. Ary tena manan-danja lehibe izany ary tena mampitombo ny fandrosoanao amin'ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Dia famporisihako anao dia hoe mahireza mifandray amin'ny fanahy masina. Fa izy ilay mpanampy, izy ilay mpampahery, izy ilay mpanolo-tsaina. Ary izy ihany koa ilay manao vavaka tsy haitononona ho anao eo anatrehan'ny ray. Mahireza mifandray amin'ny Jesosy Kristy ao mangingina, mahireza mifandray amin'Andriamanitra. Amen. Ary indrindra ihany koa hamporisio ny tenanao hamaky sy handinika ny soratra masina. Dia tsy nafa amin'ny Baiboly izany. Voalaza any amin'ny Josoa 1:5.
fa ny fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra andro manala dia mampalavorariny ity sy mahatonga ny olona iray ambinina. Fisaintsainanao ny tenin'Andriamanitra andro manala dia tena mampalavorariny ity ianao miaraka amin'i Jesosy ary mahatonga anao ambinina amin'ny fandrosoanao amin'ny finoana. Mila mandroso ianao, mila mandroso isika. Amen. Mampirisika anao hoe manao vaezaka, manao vaezaka. Na inona toerana misy anao dia manao vaezaka. Fa ny fanahy masina rehefa manao dingana iray ianao dia ny fanahy masina Andriamanitra Jesosy Kristy izay ao anatinao ilay lehibe dia manao plus noho izay ezaka ataonao izay. Fa mitaky anao izy mba hanao ezaka ianao. Amen. Tsy amikerintsika nampatanjahantsika fa mifanahin'Andriamanitra irery ihany. Fa ny fiezahanao, ny safidy ataonao dia tena zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra. Voninahitra ny ho azy irery ihany hivavaka isika. Misaotra iray amin'ny teninao fa mampahery anay tokoa ianao. Ary tena zava-dehibe aminay ny handrosoanay amin'ny finoana masina indrindra. Tena mampirisika anay ianao fa mila manao ezaka izay. Fa ny tompona andraikitra voalohany indrindra ny fandrosoanay dia tsy ny hafa fa ny tenanay ihany. Ka dia mangataka izay mifanahinao masina mba hampahery anay satria tsy vita amin'ny maha olombelona anay. Fa ampianaro izay hanao ny dingana izay tokony ataonay. Hanao ny ezaka izay tokony ataonay. Fa mino izay fa mifanahinao ilay fanahy mahery, ilay fanahy mpanolo-tsaina, ilay fanahy mpampatanjaka anay. No hanao ny dingana hafa rehetra miaraka aminay. Ka dia ampaherezony tsirairay avy raha misy moa mikisaka, raha misy mandady amin'izao fotoana izao. Dia ianao ny amehery vaovao azy indray. Ary izany teny izany mba hanakoaka ao amin'ny ataovy izay handrosoanareo. Manao vaezaka. Safidy, mba hisafidy izy ny hanao ezaka eo anatrehanao. Meo azy ny etaeta sy ny faniriana. Satria ny fikasana sy ny fanaovana dia ianao miasa. Ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hampaherezako ny tsirairay avy rehetra mba handroso izay rehetra mandre izao fampaherezana izao. Mba hampandrosoanao manokana izy, mba hampaherezanao manokana izy, mba hanao ezaka handrosony. Ho voninahitra ny anaranao. Ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovana izany vavaka izany.